Avy tonga soto anatin'ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao ary manasanao hiaraka aminay hatramin'ny farany. Andao ary aloha arahantsika avy hatrany ireo lohatenim-baovao. Niteraka fifamaliana niaro teny ratsy teo amin'ny mpikambana ao amin'ny antoko TGV miaradia amin'ny solombavam-bahoaka Naivra Oldinina sy ny antoko Freedom miaradia amin'ny ministry ny kolotsaina Lalatina Rakotondrazafy ny fandraran'ireo mpikambana ao amin'ny antoko Freedom ny fanaovana akanjo miloko volomboasary nandritra ny lanonana nitokana ny filoha Andry Rajoelina ny fanavaozana ny mozea-ny Rainilay Arvony teny Amboditsiry androany sy ny antoko Freedom nala ny filohampirenena ary tsy tamin'ny anaran'ny antoko Freedom ny urtsahan'ny filoha Andry Rajoelina hoy Naivra izay laza fa toy ny mikitika ny anak'Andriamaso ny mikitika n'ireo mpikambana TGV miaradia aminy. Azo lazaina ho jurisprudence manafoana ny fanapahan-kevitra mametraka ny kianjany 13 Meo faritra mena tsy nahafahana nanao famoriam-bahoaka hatramin'izay ny fanapahan-kevitra amin'iraisin'ny komina Antananarivo renivohitra hikarakara ny hetsika tsangatsangany arivo tanterahana isaky ny alahady eo amin'ny kianjany 13 Meo ho ny mpanolotsaina tanàna Clémence Sarariny androany. Tokony isy araka izany fanavahana andreo afaka miditra eo amin'ny kianjany 13 Meo ka na miaraka mahazo alalana na miaraka voarara ny mpanakanjo sy ny mpanao politika afaka manao famoriam-bahoaka eo amin'ny kianjany 13 Meo na mpanohitra na akaiky ny fitondrana ho ny mpanolotsaina ato avy Naralambo Mahay sy Clémence Sarariny. Taona niainana tao anatin'ny taranja judo i Lorara Soanaivo ary saika antana laharana voalohany foana tao anatin'ny Open Africa telo natrehana tao Angola sy Algérie ary Tunis nefa tsy nisy mpanazatra niaraka taminy. Ny fahatokisa-tena, ny fanomanantena tsara ary ny fanesorana ny tahotra ireo singa telo ireo no antoko ny fandresena sy ny fahombiazana ho azy raha ny fifampiresahana manokana nataon'ny Lorara Soanaivo izay voahositra ho voalohany maneran-tany eo amin'ny taranja judo Sokady Junior latsaka ny 70 kilao tamin'ny ekipan'ny Real News ny vaovao marina androany. Hoentsiny ny ora amintsika kosa indray ary zao ireo tsara ho fantatra mahakasika ny vinavinany mety ho toetry ny andro ho an'ny rampitsa. Atolotra ny araba tompoko lasy tompoko vavy manaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ndao ary ho fantarintsika indray hoe atony ahoana ny mety ho vinavina amin'ny toetry ny andro raha ho andro rampitso alarobia 20 ny volana aprily taona 2020 sy 2021 amin'ny ankapobeny dia saika ho tsara ny andro amin'ny faritra maro eto Madagasikara raha isitraka rotsakorana kosa nefa ny any amin'ny ilany atsinanany noseny. Ndao ary ho fantarintsika izay vinavina ny toetry ny andro izay raha mitapa-maraina ho an'ny afotany no andeha anomboantsika azy dia ifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro izy toy izay anko ny ato fianarantsoato fa raha ny any nosbe ary no andeha no izantsika izay vinavina ny toetry ny andro izay dia tazantsika amin'izao fa anorana tandrifin-drahony nosbe ka vinavinaina mandidira ny 2 ka hatramin'ny 9 degré celsius ny maripana. Raha iverenantsika ary ireto faritra sisa ambiny ireto dia saika mbola hitoetra ny rosakorana ny atoatoa masinato ny tapa-maraina raha toka anorana tandrifin-drahona kosa ny any Sainte Marie any ny faritra sisa ambiny dia saika ifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro. Zay ary ny mety ho vinavina amin'ny toetry ny andro ny tapa-maraina. Ndao fantarintsika manaraka hoe tony ahoana kosa izay toetoetry ny andro izay ny tapany ariva raha ho an'ny avotoany hatrano mandeha no izantsika izay vinavina amin'ny toetry ny andro izay dia tazantsika amin'izao fa mbola hitoy izay fifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro izay fa raha ijerintsika ny any Sainte Marie sy Toamasina any dia ifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro izy ny tapany ariva. Raha ny maripana ambandrindra no fantarintsika manaraka dia tazan'izany ho an'ny ato Votany sy ny any Fianaratsoa any izay vinavinaina manodidina ny 40 ka hatramin'ny 15 degré celsius ary tazantsika kosa ho an'ny ato Manjangato ny maripana ambondrindra izay vinavinaina manodidina ny 13 ka hatramin'ny 13 degré celsius. Toy izay ary ny mety ho vinavina ny toetry ny andro raha ho andro rampitso alarobia 25 ny volana aprily taona 2020 sy 2021. Isarako be da be ary ianao niaraka aminay hatramin'ny farany ary mbola saika ampananjana ianao anaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara. Veloma tompoko.
Iverenantsika eo arahana kosary ireo lohateny. Niteraka fifamaliana niaro teny ratsy teo amin'ny mpikambana ao amin'ny antoko TGV miaradia amin'ny solombavam-bahoaka Naivra Oldinina sy ny antoko Freedom miaradia amin'ny ministry ny kolotsaina Lalatina Rakotondrazafy ny fandraran'ireo mpikambana ao amin'ny antoko Freedom ny fanaovana akanjo miloko volomboasary nandritra ny lanonana nitokana ny filoha Andry Rajoelina ny fanavaozana ny mozea ny Rainilay Arvony teny Amboditsiry androany. Sy ny antoko Freedom nala ny filohampirenena ary tsy tamin'ny anaran'ny antoko Freedom niresahany ny filoha Andry Rajoelina hoy Naivra izay laza fa toy ny mikitika ny anak'Andriamaso ny mikitika n'ireo mpikambana TGV miaradia aminy. Azo lazaina ho jurisprudence manafoana ny fanapahan-kevitra mametraka ny kianjany 13 Meo faritra mena tsy nahafahana nanao famoriam-bahoaka hatramin'izay ny fanapahan-kevitra amin'iraisin'ny komina Antananarivo renivohitra hikarakara ny hetsika tsangatsangany arivo tanterahana isaky ny alahady eo amin'ny kianjany 13 Meo ho ny mpanolotsaina tanàna Clémence Sarariny androany. Tsy tokony isy araka izany fanavahana andreo afaka miditra eo amin'ny kianjany 13 Meo ka na miaraka mahazo alalana na miaraka voarara ny mpanakanto sy ny mpanao politika afaka manao famoriam-bahoaka eo amin'ny kianjany 13 Meo na mpanohitra na akaiky ny fitondrana ho ny mpanolotsaina atao avy Naralambo Mahay sy Clémence Sarariny. Taona niainana tao anatin'ny taranja judo i Lorara Soanaivo ary saika antanana laharana voalohany foana tao anatin'ny Open Africa telo natrehana tao Angola sy Algérie ary Tunis nefa tsy nisy mpanazatra niaraka taminy. Ny fahatokisantena, ny fanomanantena tsara ary ny fanesorana ny tahotra ireo singa telo ireo no antoko ny fandresena sy ny fahombiazana ho azy raha ny fifampiresahana manokana nataon'ny Lorara Soanaivo izay voahositra ho voalohany maneran-tany eo amin'ny taranja judo Sokady Junior latsaka ny 70 kilao tamin'ny ekipa ny Real News ny vaovao marina androany. Idiratsika ireo antsipriam-baovao ny volomboasary no nampandany filohampirenena Andry Rajoelina fa tsy ny menamena ny Freedom ho ny solombavam-bahoaka Naivra Oldinina androany rehefa nolazay ny mpikambana ao amin'ny antoko Freedom izy fa tsy azo anaovana volomboasary tao amin'ny fanokanana ny mozea any Rainilay Arvony teny Amboditsiry ho an'ity androany ity. Tsy ny Freedom no antoko nirotsahan'ny filoha Andry Rajoelina ho hiatrany Naivra Oldinina. Nisy moa ny fifandirana teo amin'ny antoko TGV sy ny antoko Freedom izay samy akaiky ny fitondrana nandritra ny fitokanana ny mozea ny Rainilay Arvony tao Amboditsiry izay natrehany filoham-pirenena androany. Nomena Ravao Arvony sy Ianja Rakotonoraina. Norarandreo mpikambana ao amin'ny antoko Freedom tsy hanao akanjo miloko volomboasary ireo mpikambana ao amin'ny antoko TGV miaradia amin'ny solombavam-bahoaka Naivra Oldinina nandritra ny lanonana nitokana ny filoha Andry Rajoelina ny fanavaozana ny mozea ny Rainilay Arvony teny Amboditsiry androany izay niarana tamin'ny ministeran'ny kolotsaina. Fanapahan-kevitra izay niteraka fifandirana teo amin'ireo mpikambana tamin'ireo antoko roa miaradia amin'ny fitondrana. Nisy mpikambana vitsivitsy tao amin'ny Freedom mihitsy no nilaza fa tsy azo anaovana volomboasary tao an-toerana nandritra io fanokanana ny mozea ny Rainilay Arvony io hoy Naivra Oldinina. Mety zany hoe anatrika seremonia eto mpikambana ao amin'ny TGV dia misy mpikambakambana sasany tao amin'ny staff-nga mato-ministra sy tao amin'ny Freedom ny teny hoe natona mihitsy hoe makasara dia alomba tsy manao orange samy manana ny akanjony io ary TGV maro anisa no nanoana ny filoham-pirenena fa zay ny ohatran'ny tisatisa kely teo. Tsy antoko Freedom nala ny filoham-pirenena hoy Naivra Oldinina. Tsy haiko namaty lolo tamin'le orange filoham-pirenena ne nitoanana eto ary tsy ny Freedom marery nanoana ny filoham-pirenena ary mbola volomboasary no entanay mifividianana ka raha tsy nisy ny volomboasary tsy lany filoha Andry Rajoelina ary tsy lasa ministra Ramatoa Lalatina Freedom tsy Freedom nena tokony gotrany ny Andry Rajoelina ka na fitokanana bassin ary manao orange foana zay. Hitanareo tika ohatrohatr'izay fotsiny le anina teo hoe sakatsakana ny olo za zany tokony tsy azo hitotra ao au contraire fanohitra amin'izay ary za tsy azo atao an'izany raha Oldinina sy ny ekipako na raha vao mikitikitika amin'ny vahoaka koa mikitika ny anak'Andriamasoko
zay natonga an'iny teo. Matanjaka ny volomboasary any Boriboritany fahadimy ho ny solombavam-bahoaka Naivra Oldinina. Aveko any ndea raha anay rehetra de Filoandra Rajoelina ka io tsy resaka vetetiny inona ho ataonao zany volomboasary zany aty amin'ny 5e Matanjaka. Za tsy teny aminareo fa raha mba mpanao concours eto hoe hatrany amin'ny fitononana mety misy orange zany angamba tony akanjoko tony tsy latadatsaka amin'ny premier ministre Alain Vony nandray nampomerina sika koa olona mpikabary akademisiana vao nanao politika. Nanamafy moa i Naivra Oldinina androany fa mbola miisa 10 ny solombavam-bahoaka manona ny Flo Andry Rajoelina amin'izao. Mety misy ho izy ministra tsy tohanany fa iraisana ny fanohanana ny Andry Rajoelina. Ny manohana ny Flo Andry Rajoelina ny isanay député amin'izao aveko manohana ny Flo Andry Rajoelina dia eo amin'ny 10 zay. Tsy mitovy za zao manohana ny Flo Andry Rajoelina fa mety misy ministra mila mety tsy tohanako ohatr'izay io ka ny raisanay rehetra dia izay rehetra miaraka président Rajoelina. Tafiditra niaraka tamin'ny akanjo volomboasary ihany moa ireo mpiaradia amin'ny Naivra Oldinina ary nitsidika ny mozea rehefa vita ny fitokanana tamin'ny fomba ofisialy. Fa ho an'ny lafim-baovao hafa tsy tokony akasika ny orinasa gazety La Gazette de la Grande Île mihitsy ny eloka anenjehana ny tompony Lola Rasomaharo ho ny filohan'ny RMDM France sady mpitsara teo aloha fa nirosoerinaivo androany. Azon'ireo olona rehetra voatotoina tamin'ny lahatsoratra La Gazette de la Grande Île natao tsara ho izy ny nitorany ity gazety ity izay tsy tokony hitarika hatrany amin'ny fanakatonana ny gazety mihitsy. Ny antso ny firaisankina ny fianakaviam-be irasan'ny pirenena sy ny mpanao politika ary ny mpanao gazety rehetra tsy anaiky izao fanitsakitsana ny fahafahana miteny sy ny fanakatsakana ny demokrasia izao moa ifanirosoerinaivo telo herinandro taoriny nanakatonana ny La Gazette de la Grande Île. Tojo Rabefatra sy Ezekia Ermalala. Tsy nisy afa-tsy ny filohan'ny RMDM any Frantsa fa nirisoa herinaivo ireratra eto ny mpanao politika Sanjoro naneho hevitra tao amin'ny tambazotra serasera nanameloka ny fisamborana ny filoha-tale jeneraly ny orinasa gazety La Gazette de la Grande Île Lola Rasomaharo ny 24 martsa lasa teo sy ny fanakatonana ny La Gazette ny 30 martsa lasa teo. Nambarany androany fa mahagaga ny fihetsiky ny mpanao politika eto Madagasikara. Zavatra tena nagagana tamin'ity raharaha ity dia izao tsy nisy mpanao politika henoko mba nanoana na mba niakapeo tamin'ny fikatonana zany gazety zany. Tsy fantatro mety hoe anisany mpanao gazety izay ataontsika fanaovan-gazety izay tena mamelively olona tokoa aloha raha La Gazette de la Grande Île dia mety maro no tsy mazaka nasosotra tamin'izany. Isan'ny niaran'ny fanaratsiana nataon'ny La Gazette de la Grande Île ny tenany ho ifanirosoerinaivo saingy fiady politika ireny ka tsy tokony tsy ahafahana mijoro rehefa voatohitohina ny fahafahany asa fanaovan-gazety sy ny fahafahana maneho hevitra. Raha ho anahy manokana zay anisany ataoko hoe anisany ataoko hoe nataony zany La Gazette zany resaka ary matetika tsy mitombona moa le resaka ataony ary miendrika ataontsika hoe fanopana sy fanimbasimbahana mihitsy ara fa saingy raha eo amin'ny lafiny ataoko hoe raha makabana zany raha amin'ny lafiny ara-demokratika dia izy afaka miteny izay tia miteneny ny olona fa afaka mitory koa ny tenako. Za moa zany nitory ny Jeannora Mambazafy sy ny lehibe ny fanoratana atao amin'ny La Gazette tamin'izany fotoana zany fa tsisy tohany ny fitoriako ary mandrakitiny androany tsisy tohany tsy ndrarahiko le izy satria araka ny teneko hoe eo amin'ny politika ne tous les coups sont permis fa kosa na zany tory zany ara fantatro fa tsy fitoriana apidy ny La Gazette no fitoriana nataoko. Tsy tokony ahakasika ny orinasa La Gazette de la Grande Île mihitsy raha teo ny eloka anenjehana ny Lola Rasomaharo ho ifanirosoa herinaivo izay mpitsara teo aloha. Raha ohatra ka ny samborana ny Lola Rasomaharo dia diffamation, extorsion de fonds ary menace. Nanidina ny La Gazette dia hoe didim-pitsarana ny takindry Ramavola tamin'ny Lola Rasomaharo pour vol d'électricité. Raha eo anatreny lalàna dia personnalité privée
ny manana anazy manokana Lola Rasomaro ary manana personnalité morale ny orinasa La Gazette. Dikan'izay raha ohatra ka hoe vol eo amin'ny resaka pénal zany dia personne physique no azo condamnena fa tsy orinasa no ataontsika hoe condamnena lazaina fa nanao vol. Eto zany dia nampifangarona tanteraka ny fananany La Gazette sy ny fananany Lola Rasomaro tamin'ny resaka jirama io mba nahafana nanidy ny La Gazette. Tokony irahina tsy anaiky ireo fanitsakitsana ny fahafana miteny sy fanakatsakana ny demokrasia izao na ny fianakaviam-be iraisam-pirenena na ny mpanao politika any mpanao gazety rehetra hoy Fanirisoa Herinaivo. Tokony miara tsy manaiky ny fanitsakitsana ny asa fanaovan-gazety ohatr'izao na ny mpanao politika na ny vondrona iraisam-pirenena eo atoerana ao a Madagasikara satria raha zavatra mahazo ny La Gazette zao dia mety ahazo ny mpanao gazety rehetra izay mamely fitondrana na tsy makasitraka ny fitondrana ka izany zavatra izany tsy ekena ao anatina tany demokratika. Ny 20 aprily izao moa raha tsy ahivina no atao ny fitsarana voalohany ny Lola Rasomaro izay voakasiky ny raharaha miisa 3 eny amin'ny fitsarana amin'izao. Fa efa manaiky ny tanjaky ny mpitondra amin'izao ny mpanao politika mpanohitra matoa tsy misy samijoro miaro sy miady amin'ireo tranga tsy fanarahan-dalàna sy fanitsakitsahana ny fahalalahana sy ny demokrasia eto amin'ny firenena ho ny mpamakafaka politika sady mpanao gazety ary fidy raha manandray be androany. Mazava hoy izy fa ny fifidianana sy ny azona toerana ahafahana mahazo tombotsoa manokana ny tena tian'ireo mpanao politika mpanohitra ireo atao amin'izao fa tsy miady amin'ny tsirariny sy ny tombotsoa iombonana eto amin'ny firenena matoa tsy mihetsika na manao réaction malona ny fisamborana ny Lola Rasomaro sy ny fanakatonana ny La Gazette de la Grande Île. Tojo Rabefatra sy Ezekia Hermalala Atrany. Ankoatra ny Lola Rasomaro mpanao gazety sady tompony La Gazette de la Grande Île dia mpanao gazety sy tompona orinasa gazety miisa 3 hafa no efa niarany famonjana dia Ary Laurent Radjason ary Fina Rahelso ary Mbola Rajona hoy ny mpanao gazety sady mpamakafaka politika ary fidy raha manandray be androany. Adiny tanteraka fantsika miteny zao misy mpanaraka an'ireny gazety reny La Gazette de la Grande Île zany ny radio an'izany Lola Rasomaro zany ny radio an'izany Mbola Rajona zany ny radio sy ny anan'izany Roly Mercia zany adio tanteraka fa reo zany reo vahoaka ny aino an'ireo reo vahoaka mpanaraka azy fijeren'ireo reo vahoaka mpamaky ny gazetin'ireo dia tonga dia voasazy sanctionné adino zany tsy problème amintsika menakavy zany tsy olana amintsika menakavy zany tsika menakavy milamina foana. Mahatsiaro sambatra foana ny vahoaka malagasy na inona tsirary ny miseho eto amin'ny firenena amin'izao hoy ary fidy raha manandray be. Na iza voasampy eto amin'ity firenena ity na iza migazy eto amin'ity firenena ity on est imbécile on est heureux zay tsika menakavy zay tsika menakavy eto na miakatra 2 fois na 5 fois vidim-bary ka efa tsy mihinam-bary tsony ny atsasaka ny vahoaka malagasy on est imbécile on est heureux na ikatona daholo akatony fanjakana daholo reo aina manjeretsarehetra reo on est imbécile on est heureux tsy takatra itsony ny vidim-piainana tsy azo aletsony eny amin'ny arabe kesa dia ho lasa lalatany zany lalatany rivo zany gogetsy potika ny tomobile on est imbécile on est heureux tapaka matsisy lafirina ny jirama lo daholo ny entanao anaty frigidaire sy nray manontolo on est imbécile on est heureux. Efa manaiky ny tanjaky ny mpitondra amin'izao ihany koa ny mpanao politika mpanohitra hoy ary fidy raha manandray be matoa tsy samy hetsika manoloana ny tsy fanarahan-dalàna ataony ny mpitondra. Tselatsela kory zay andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy valomaritra fa ny vehivavy tiny nandalo tena ny tenako somary français modèle dolodolo izy rehetrarehetra reo fa tsy nahazo alalana hitsofoka tao amin'ny magro tsy nahazo lalana hitsofoka tao amin'ny magro fa so manakorontana anatananarivo reny vohitra fa nitombana tany amin'ny efatsetsy teny ny olona atao amin'ny ambondrona zapaka fiambondrona
fa afaka nanao zay daniny kibony misy teny amin'ny kianjany telo amby folo me tsy napahorana tsisy problème fa tsisy miteny zany tsy rehetra zany eto amintsika eto ary io no mahatonga an'le fitondram-panjakana manararoatra misamboka zay tiany hosaborina manao ankety zay tiany ho anketeny manakana zay tiany hosakanany satria tena hoe manana ny pouvoir absolu ary manaiky an'izay ny mpanohatra manaiky an'izay ny rehetra mazava noho izany fa toerana ahafahana mahazo tombontsoa manokana ny tena anaovan'ny mpanao politika fa tsy ny tombontsoa iombonana eto amin'ny firenena hoy Arifity Ramanandray be tsy voasambotra an'izany tsy any mpanao politika zany mba mahay mpanao politika fotsiny dia hoe ahoana ny fomba ataoko mbo ahafahako mirotsaka izoirany tombontsoa an'ireo efa teo ireo fa ankoatran'izay tsisy hatramin'ny androany moa mbola miato tsy hanasa ireo mpanao gazety sy mpiasa teo anivony la gazette de la Grande Île mbola tsy afaka ny asa araka ny tokony ho izy ihany koa ny mpiasa eo anivony ny Aiko event izay any vadiny Laura Somaharo araka ny fampitambo vaovao vahiny ny fandarana l'invité du jour anio talata fa 9 volana aprily taona 2024 aoriny ny fampahalalam-baovao amin'ny 6 ora alina eto amin'ny Real TV Madagasikara Andriamato Radzao Narfet Andriamaro Ratsima mpikambana eo anivony ACFKF vovonana politika iresadresaka mahakasika ny tontolon'ny fifidianana eto Madagasikara ny lisy mpifidianana sy ny refonte ary ny kirakira ny tarehimarika sy ny alabato ao anatin'ny fifidianana anasanana wari onaraka izany ny avy amin'ny HFKF araka izany ho vahiny Gasikara Fenso ao anatin'ny fandaharana l'invité du jour hoaranao ao aorian'izao fampahalalam-baovao izao fa ho tohizantsika kosa ny antsiprian'ireo vaovao tsy mitombina intsony ny filazana fa faritra mena na zone rouge tsy azo anaovana famorim-bahoaka ny 15 Mey ho ny mpanolotsain'ny tanàna Clémence Sararnirina Androany ny komina Antananarivo renivohitra mihitsy mantsy amin'izao hoy izy no efa misantatra izany amin'ny alalan'ilay hetsika ara-javankato antsoina hoe tsangatsangany arivo izay tanterahana isaky ny alahady eo amin'ny 15 Mey andrasana araka izany raha afaka hanao fampisehoana eo Analakely ihany koa ny mpanakanto mpanohitra toan'ny baba rehefa nahazo alalana ny tarika ambondrona ho ny mpanolotsaina toavina Rahalambomay samy nanamafy moa ireto mpanolotsaina tanàna ireto fa tsy tokony hisy tombo sy ala ny fanomezana alalana anao hetsika eny amin'ny 15 Mey maosirana efson sy tokony eny narandrianjatofo utapaka isaky ny alahady ny lalana eo amin'ny araben'ny fahaleovan-tena noho ny fisiany hetsika ara-kolontsaina sy ara-javakanto antsoina hoe tsangatsangany arivo eo amin'ny 15 Mey raha nambarany mpanolotsain'ny tanàna Clémence Sararnirina Androany vao fanomboana araka izany ho izy ny fampisehoana maimaim-poana natao ny tarika ambondrona teo amin'ny lapan'ny tanàna ny alahady 9 Aprily lasa teo rehefa mijery ny tatitra izay ataony ao anivon'ny direction des arts culture et vie communautaire eo anivon'ny commune urbaine Antananarivo dia hoe tsangatsangany arivo izay atao ozy izy araka ny tatitra izay nataony any isaky ny alahady ozy izy eo amin'ny araben'ny fahaleovan-tena zany hoe zany io araben'ny fahaleovan-tena io zany izay lelazaintsika zany amin'ny fahitantsika anazy amin'ny ankapobeny hoe 13 Mey zany dia ho tapahany zareo isaky alahady anaovana inona anaovana tsangatsangany arivo tsy nisy fakan-kevitra tamin'ny filan-kevitra munisipaly ary tsy hita soratra ao anatin'ny tatitra nomena ny mpanolotsain'ny tanàna tamin'ny fivoriana farany teo nefa ny visinity hetsika tsangatsangany arivo izay tanterana isaky ny alahady eo Analakely ity hoy Clémence Sararnirina tsy manana olana mihitsy amin'ny resaka fampiroboroboana ny kanto tena vao maika raha mampirisika amin'izany tsy manana olana mihitsy amin'ny ilay mpanakanto izay natsoana fa vao maika raha faly hoe misy mpakafy ary maro mpakafy ny artiste mpanakanto eto Antananarivo fa kosa manome tsiny ny tanàna Antananarivo ny amin'ny hoe rehefa mba mikarakara zavatra mahakasika ny fiainam-bahoaka satria nefa ivezivezen'ny olona ny voakasika ao anatin'izany izay eritreretina iverin'zareo atao isaky ny alahady dia tsy maintsy misy fanapahana raisin'ny mpanolotsaina izany zavatra izany ny fanontaniana mipetraka dia mety ahazo anao fampisehoana eo amin'ny 15 Mey ihany koa ve ny mpanakanto mpanohitra na akaiky ny fanoherana hoy ny mpanolotsaina komba toavina Rahalambomay nahazo nanao seho tokoa zany aloha ambondrana asa tokoa raha ohatra hoe misy artiste mpanohitra ohatra hoe baba ohatra tianao eny koa hoe dia mahazo nomeny mpanatanteraka lalana zany zareo ka izy ty aloha dia tena hoe alako bika tsy tiako tare le izy
arbitraire mihitsy le izy zany a tena hoe iza no mety amiko ty tsy mety amiko ty iza de zay mety amiko meko alalana de zay tsy mety amiko mena lalana de tena tsy rariny le fomba fitantarana eto Madagasikara tsy eto tamin'ny rivorery fa tena iraky Madagasikara mihitsy na nanamafy ny tsy tokony isian'ny fanavahana amin'ireo omena lalana ampiasan'ny kianjan'ny 13 Mey ihany koa ny mpanolotsainy ny tanàna Clémence Rahanirina. Fa zany teny aminao fa raha isy anao fangatana an'izany zao ao na ohatra hoe zahay zao mieritreritra hiatrika fifidianana rapiso ka te hangataka an'izany hoe andao raha ohatra ka zay zany ny afahana mahazo ny kianjan'ny 13 Mey hoe asiana hetsika ara-javakanto de mba hangataka ary zahay anao an'izany ohatra mba ahafahana manentana ny vahoaka hoan'ny fijerenany ho avy ny malagasy Madagasikara teneniko anao fa tsy ahazo izy tsy ahazo izahay tsy omeny privé zay tsy omeny fitondram-panjakana zay ary indrindra tsy omeny commune zay eny fa na dia olom-bofidy azy ka izay le tombo sy ala izay mihitsy le zay le abatiana tongavana hoe tokony tsy asiana tombo sy ala le izy fa rehefa hoe azo idirany rehetra dia avelao idirany rehetrarehetra rehefa tsy azo idirana dia tokony tsy azo idirany rehetrarehetra ihany koa. Azo lazaina au jurisprudence manafoana ny fanapahan-kevitra mametraka ny kianjan'ny 13 Mey ho faritra mena tsy nahafana nanao famoriam-bahoaka mantsy ny fanapahan-kevitra no raisy ny komina Antananarivo renivohitra hikarakarana ny hetsika tsangatsangany arivo tanterahina isaky ny alahady eo amin'ny kianjan'ny 13 Mey hoy Clémence Rahanirina. Lazaina fa 13 Mey zone rouge dia ny fanontaniana petraka androany dia hoe rehefa iza dia atao zone rouge ny 13 Mey rehefa iza dia avela malalaka azo indrindra idirana ny 13 Mey io mantsy na tiatsika na sy tiatsika dia izao tsy maintsy miteraka jurisprudence io zavatra io dikan'izay zany zao tsy mitombona tsony raha amiko manokana ilay filazana fa zone rouge tsy azo idirany vahoaka tsy azo amorina vahoaka ny kianjan'ny 13 Mey satria efa ny commune urbaine Antananarivo no misantatra an'ilay izy zay zany le teneniko hoe rehefa mitantana ianao dia tsy tokony manisy tombo sy ala. Ny lazy itoavina Rahalambo Mahay fa anjarany mpanolotsain'ny tanàna avy amin'ny fanoherana izay maro anisa ao anatin'ny filakevitra munisipaly ny tokony ady amin'ny fitakina ny ahafahan'ny mpanohatra mampiasa ny kianjan'ny 13 Mey. Tokony tsisy olana tsony mihitsy zany ny fanaovana aseho eny amin'ny 13 Mey fa raha ohatra ka marefo raha ohatra ka tsy azo afaka manao eny ny mpanohitra dia izahay ao amin'ny filan-kevitra munisipaly ihany no tena diso satria izahay zany tsy nahavita nakafahefana tamin'ny fomba ara-dalàna mba hamelana ny mpanohitra iresaka eto Antananarivo ka raha sanatria zany rapitso misy hoe mpanohitra teo eny amin'ny 13 Mey na bibira hita hoe manohitra maka amin'ny 13 Mey ka tsy omena dia izahay ao amin'ny mpanolotsaina munisipaly no tena olana. Tsy aivina fa voasambotra avokoa ireo rehetra nikiasanao famoriam-bahoaka teo amin'ny kianjan'ny 13 Mey tato anatin'izao fitondrana rajoelina izao ka isan'izany Clémence Rahanirina. Nampidirina ponja mihitsy kosa i Barinirina Marcelin izay nanao fanambarana hitarika olona hidina teny amin'ny 13 Mey tamin'ny volana Jona 2024 sy ireo mpanolotsaina ny miara-manonja nanao akanjo mena teny amin'ny manodidina ny kianjan'ny 13 Mey nandritra ny hetsika izay nitarihany solombavambahoaka TIM ny volana Martsa 2024. Fa manararaotra ny fanokanana foto-drafitrasany antoko politika eo amin'ny fitondrana anaovana hetsika sy fanambarana politika ary fitaomana sahady ny mpifidy ho tiany antoko na ny everiny kandida amin'ity antoko politika ny fitondrana ity ho ny filohan'ny KMF Konoe fanabeazana olom-pirenena androany. Efa teny mandeha avokoa izy reny kabary miendrika fiandrasana valy ny ataon'ny fitondrana ankoatra ny fomba fiteny mandrangitra adipoko sy fizarazarana eto amin'ny firenena. Tokony miatra amin'ny antoko politika na iza na iza ny fanapahan-kevitry ny ministera ny atitany izay mandrary ireo hetsika politika atao ankalamanjana mba hisian'ny fanajana ny fenitra demokratika sy ny zony samy malagasy ho ny filohan'ny KMF Konoe ary namafisin'izy ireo tamin'ny fanambarana izay navoaka ny omaly. Nonsirana efsonsy tokony hainy narandrianjatovo. Miantso ny tokony iverenana amin'ny fampiarana lalam-panorenana sy ny lalàna mikasika ny famoriam-bahoaka ny KMF Konoe mba hisian'ny fitoniana manoloana izao endrika fanararaotana izao sy ny fanitsakitsana ny demokrasia ho ny filohan'ny KMF Konoe. Raha ohatra satria ny lalàna dia natao andrehetra, ny lalàna dia tsy mijery tavan'olona, ny lalàna dia miatra amin'izay olom-pirenena rehetra. Isan'ny mahatonga ny fikambanana mitaky izany mba hisiany ilay ataontsika hoe fanajana ny fenitra demokratika ny sady fanajana ihany koa ny zo eo amin'ny samy malagasy sady zo sy ny fahalalahana zay atao hoe jainy na hoe takiny lalam-panorenana ny antohany lalam-panorenana ho an'ny malagasy iray manontolo.
manararoatra amin'ny lafiny maro mantsy araka ny ambaran'izy ireo ny fitondrana ka lasa mifangaro ny lanonam-panjakana sy ny hetsika politika hoy ny filohan'ny KMF Knoe fanabeazana olom-pirenena. Efa fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana ny misy amin'izao hoy ny KMF Knoe. Miara-mahita isika fa hita fa manararoatra ny fanokanana fotodrafitrasa fanokanana zavabita etseroany atao politika eo amin'ny fitondrana. Anaovana hetsika politika, anaovana fanambarana politika, anaovana fitaomana sahady. Matsapan'izany fikambanana fitaomana sahady ny mpifidy ho tia ny toko na ny heverina ho candidat ny atao politika. Isika samy mahita fa isan'ny fiteny mandeha amin'izao ny hoe tian'ny filoham-pirenena antsika dia fantatrareo ny tokony atao fitia mivaly fitia teny mandeha regny. Ary isan'ny teny mandeha ny hoe sitraka hoe tomatory dia valiana raha matsia. Ohatran'izany le hoe raha mahay mamaly sy ny sisa zay voatanisa. Akoatran'ireo fiteny izay mety mandrangitra antopoko sy mandrangitra fizarazarana eto amin'ny firenena. Mitaky ny ampiarana mitovy na fanafoanana ny fanambarana ny iraika amin'ny 30 martsa lasa izay mandrara ireo hetsika politika atao ankalamanjana ny KMF Knoe ary nilaza fa tokony kabary mifanaraka amin'ny mahambola mpitondra fanjakana azy no ataon'ireo mpitondra. Raha ohatra ka mbola mampiarina ilay fampatsevina atao nisy ny atany dia tokony anatrano daholo manao an'izay fanehoan-kevitra politika zay fa tsy afangaro amin'ny fanatanterahana raharaha mpanjakana. Raha mpanjakana maharaharahany daholo be azy dia tokony andeha amin'ny maharaharahany daholo be. Dikan'izany tokony kabary ny miseho mampiseho firaisan-kina, kabary mampiseho ny mahiray, kabary mampiseho ny fitondram-panjakana no hoaseho fa tsy kabary fanindrahindrana na fandefasana na fitaomana sahady ny mpifidy eo amin'ny antoko eo amin'ny fitondrana. No mavisy tao anatin'ny fanambarana navoakan'izy ireo omaly ihany koa fa mampametra-panontaniana ny fandaniana mihoapapana amin'ny lanonam-panjakana raha mihoatra amin'ny fahasahiranana lalina mianjady amin'ny vahoaka ankehitriny. Fanampitandrina ny siteny Randriana Soniaiko mba tsy hanao toy ny ataon'ny Andra Rajoelina Ivonay sy Jean Eugène raha toa ka milatsaka fidiana ka tonga eo amin'ny fitondrana i siteny Randriana Soniaiko raha ny kabary nataon'ny solombavamboaka ny Mora Fenbe nandritra ny miavatory tao Antalany Alahady 12 aprila lasa teo. Efa leo ary ampy izay ny an'izao fitondrana izao izay manitsakitsaka ho Ivonay sy Jean Eugène. Ity farany izay nilaza fa sambo roa efa nialany ary izy ny antsambo amin'ny miavatoro izao. Arantsika ny andindininy izay vaovao izay eo amin'ny sariny Andra Rabesotra. Sambo roa no efa nialako ka ny atsambo amin'ny miavatoro aho hoy Ivonay sy Jean Eugène tao Antala. Tsy haiko koa tsy soatranareo tonga maro be tsomby ny efitrano feno tokotany zay mahatonga anay hoe raha natao libre ty raha natao nalalaky ty sahira lohandrao mantaotsy oloreo satria fantatrareo fa utumbu sambo raha fanelahany voninahitsy ka zaho fanesampy atsambo hafa nelako sambo loaky nandeha atsambo miavatoro aho satria haiko ny volovolo anjary vao. Ampy izay ny fandrebirebena natao amin'ny vahoaka ho Ivonay sy Jean Eugène nandritra io miavatoro tao Antala io tamin'ny lahateny izay nataony. Zaho fa leo aho leo ampy zay anaterareo vahoaka ny sava ndrindra fa zao vahoaka ny distrikny Antala sa zaho manavitsy anareo fa inareo manavitsy ny tenanareo mahirata ampy zay ifitondrana io tsy ananatsika vinanty koa ona nitsakisaky ny lohatsika reo mafindrao koa ndongo zahatsika toetsy koa le bokasy be ozatsy ty
mialatsiny mialatsinonao président endreny mba hovelonay aho ahita ny ataonao azonao manantena zay président manantena olo maro reky tsy tany anenty anao fotsiny fa maniry ilatsahanao anavotana nyty firenentsika ty nandritra ny miavatory tao an-tala io ihany koa ny ilazany voninahitsy Jean Eugène fa tsy natao anangona karena ny fanaovana politika fa natao anompona ny vahoaka. Fa tsy mazoto manara-maso sy manoratra ny anarany ao anatin'ny lisam-pifidianana ireo olona eny amin'ny fokontany Ankady Lalapotsy ho ny lefitry ny lehibe ny fokontany Ankady Lalapotsy androany. Saika ireo olona miasa amin'ny orinasa afaka avokoa no mipetraka eny amin'ny fokontany io ranonambarany ka ny sabotsy ihany vao manana fotoana andehanana eny amin'ny fokontany. Tsy maintsy manantona eny amin'ny raopokotany nefa ny olona iray raha tsy ao anatin'ny lisitra ny anarany na dia efa misy aza ny tranokala entiny seny anaovana fantsiana ary anjarany amin'ny fokontany avy eo no mampafantatra ny seny. Nambinina Ravelo Arson sy Anja Rakotonorainy. Miena ny tahany fahavitrian'ny olona misoratra anarany eny amin'ny fokontany ao anaty lisam-pifidianana izay mbola vonjy maika raha nanambarany fokontany iray nanaovana fanadihadiana androany. Ny tsy fananana fotoana ny tena olana ho an'ireo olom-pirenena noho ny asa amandrarà raha ho an'ny fokontany Ankady Lalapotsy izay nanaovana fanadihadiana. Ary misy mbola tsy tonga fa milaza fa mbola ho avy. Ohatrany somary tsy tena nahitana 100% zany fa eo amin'ny 50% eo zany zao no hita fahasairana an'le olona amin'le asa satria mpiasa ny zone daholo ny ankamaroany eto amin'ny fokontany dia matetika izy ny asabotsy izy vao tonga ny alahady izy vao tonga miverifie an'le anarany. Atreto tsy mbola voafatotra mazava ny tena isan'ireo mpifidy. Aorianany fikatoanany fanisanany mpifidy vao afaka manome taremarika ny fokontany. Rehefa tapitra ny fehim-potoana 20 andro aorianany anaovana ny fanitsina ny anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana vonjimaika. Averina eny anivon'ny seny foibe io lisitra io hijerena ireo anarana mety sy fahadisoana. Ny toy izany zao dia manantona anay izy rehefa mijery ka tsy tafiditra dia anisany manao an'le réclamation dia miezaka izay mampiditra azy indray ao anatiny sady miantso ny chef zay hoe misy olona toy izao tsy tafiditra nefa izy efa nisoratra mitondra an'le mangamanga kely izay voasoratra tao nefa tsy tafavoaka dia aregistrena indray ny anarany momba azy dia alefa indray amin'ny faharoa indray. Amin'ny farany volana May ho avy izao araka ny tety-andro navoaka ny seny iny no hikatona tanteraka ny fandraisana ny anarany ireo mpifidy ao anatin'ny lisam-pifidianana vonjimaika eny amin'ny fokontany manerana ny nosy. Fa ny banky iraisam-pirenena sisa no mbola marisika amin'ny fanomezana fanampiana fanohanana teti-bola na appui budgétaire ny Madagasikara amin'izao ho ny mpandalina raharaham-pirenena Serge Zafmaovo. Efa saika nampiato ny fanohanana ara-bola arotsaka ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana io avokoa hoy izy ireo mpamatsy vola hafa noho ny tsy fahaiza mitantana izao fitondrana izao ka manampitrotraka ny olana ara-bola sedray ny fitondram-panjakana. Ny fanapotehana ny siam-piarina lavanilina sy ny fampiatoana ny fanondranana arena kibontany ary ny fangejana ny orinasa tsy miankina izay efa sepitra tamin'ny krizin'ny Covid-19 no isan'ny mahatonga ny olana ara-bola ka maefa eo ambavahoana ny bankropotra ny fanjakana amin'izao hoy Serge Zafmaovo. Tojo Rabefatra sy Ezekiel Malala. Ny fanampiana ara-bola avy any ivelany sisa no ahafahan'ny Madagasikara mbola miaina amin'izao olana ara-bola sedray ny fitondram-panjakana amin'izao hoy Serge Zafmaovo androany. Le fitondrana zany ninona vava nataony mikatsika amin'ny mpamatsy vola ataontsika hoe traditionnel na hoe ny Banque mondiale zany Union européenne zany ireo firenena bilatéral reo zany etsetra ninona vava natao androany raha tsisy an'ireo no izy efa bakirofotra satria ohatran'ny olona anankiray zany asina tuyau zany amin'ny vavany afahany miaina zany fa izy zany efa ambany rano zany Madagasikara dia ny tuyau iny zany sisa ny afahantsika miaina any ivelany. Na ireo mpamatsy vola aza nefa dia efa nampiato ny fanohanana teti-bola na appui budgétaire ny Madagasikara noho ny tsy fahaiza mitantana izao fitondrana izao hoy Serge Zafmaovo. Ny banky iraisam-pirenena ihany koa sisa hoy izy no mbola manome vola fanampiana amin'izao fitondrana izao. Ny Banque mondiale sisa raha tsy diso no vonona mbola efa metanana amin'ny fanjakana amin'ilay antsoina hoe aide budgétaire
ny akoatran'izay ohatra nefa nampiantona nyo fanampiana io ny banque mondiale zany araky ny femandeha hoe tsika miresaka zao misy négociation eo amin'ny 200 millions de dollars eo ny aide budgétaire tsy resaka politika mahatonga mpamatsy vola tsy manome an'le vola fa le tsy fahaizana amin'ny tatana le fomba fitantanana mihitsiny izay ataontsika hoe tsy mahomby no mahatonga ny sasany zany ny teny hoe non tsy lasa ntsony ty tsy nisy politika ho an'ny famokarana mihitsy napetraky ny mpitondra tao anatiny efataona ka mahatonga izao olana mianjady izao hoy izy Serge Zafimaova tafiditra ao anatin'ireo lesoka nataony izao fitondrana izao hoy izy ny famonona ny sehatra ny lavanila sy ny fanondranana arena kibony tany ny pitehana sehatra famokarana pitehana ohatra lavanila aiza ve kortaninao ny fanondranana lavanila teo ihany koa ny fanagejana ny sehatra tsy miankina nandritra ny krizin'ny coronavirus hoy izy Serge Zafimaova azadiny fa tao anatin'ny covid ny firenena rehetra tany ivelany nanampy ny orinasany tena hoe nahena mihitsy zany ny resaka hetra nahena ny zavatra maro ahafahan'le orinasa zany miaina de zao zay le orinasa efa miaina tsara de afaka mandoa am'izay ny hetra ny afeno ny tsika terena foana zany le orinasa ny terena foana le orinasa hanika androany le orinasa tsika amin'ny akapobeany zany ny amin'ny sehatra tsy miakina efa tena riraka sy vizaka tompona andraikitra amin'izao olana rabola izao ny filoham-pirenena izay tsy mahasay manala amin'ny toerany ireo mpitantana tsy mahomby toy ny premier ministre hoy izy Serge Zafimaova rehefa amin'ny filoham-pirenena tsy mandray andraikitra hoe efa hita zao fa tsy mandeha le firenena nefa mbola tazominy eo daholo le tompona andraikitra tsy mahavoa manomboka any amin'ny premier ministre zany enao ne zany ny tompona andraikitra tsy mampandeha an'le firenena satria ny dikan'izay zany hoe misy inona mahatonga anao zany tsy sa mandray andraikitra so tsy iza ny tena mitondra nyity fireneny ity androany isany miteraka adihevitra amin'io tsy fahanana ny fanjakana voliomo ny tsy fahafahany mampiasa ny karatra fanilo izay ahafany ireo sampandraram-panjakana makasolika eny anivo ny tobi-tsolika noho ny mbola tsy fandoavan'ny fanjakana ny trosa ny kompani tsolika ho an'ny vaovao ny tranga mpiaramonina voasambotra omaly ariva teo akaiky ny stadium Toamasina ireo jiolahy miisa roa izay nangalatra moto iray teo amin'ny Saint Paul mangarivotra ny Zomalasa teo raha nitatitra azo avy amin'ny fampanoavana ao Toamasina velapandrika napetraky ny zandary no nahafahana ny sambotra azy ireo no io moto io izay namidiny 7 tapitrisa ariary raha toka 7 tapitrisa ariary ny vidiny moto nangalariny eny amin'ny magazay efa tamazotra mpangalatra moto ireto sarona ireto ho ny papan'olalana ao Toamasina lanto malala saondra ny rina ny zoma 17 aprily andro mbola mazava no nanatateraka fanafena amin'ny tapiadina teo amin'ny Saint Paul mangarivotra ao Toamasina ireo jolay ireo nanapoka basiny telo ireo jolay ary taorinan'izay no lasan'izy ireo ny moto Simios Phase 4 iray ny fanenjehany ampitandro ny filaminana teo antoerana ireo jolay taorinan'io fanafian'io ka latsaka teny amin'izy ireo tamin'izany fotoana izany ny base pistolet automatique masse 9 mm miaraka amin'ny bala 320 tsy tratra tamin'ny fotoana nanaovan'ny asa ratsin'ireo ireo jolay ireo raha ny vaovao azo fa omaly alatsinainy ariva no tratra tao anatin'ny velapandrika izay napetraka ny zandary misana ny fanadiadiana lehilahy roa no voasambotra tamin'izany rehefa nivarotra io moto nangalariny io tamin'ny vidiny 7 tapitrisa ariary raha toa ka efa 7 tapitrisa ariary ny vidiny moto mitovy amin'io nangalariny io eny amin'ny magazay tafiditra ao anatin'ireo tambazotra izay tena mpangalatra moto ao Toamasina mihitsy ireo jiolahy tratra ireo raha ny fanadiadiana natao azy ireo any faradofay sy marotsetra no ivarotan'izy ireo ny moto izay angalariny avy eo misy ny naman'izy ireo iray izay efa niondrana antsambo ny azo ny faradofay miaraka amin'ny moto maromaro ary voalaza fa tsy mazava ny taratasy efa tratra ny antoerana ihany koa amin'izao fotoana izao io lehilahy iray io raha ny tatitra azo hatrany mbola mandeha hatrany ny fanadiadiana tao amin'ireo voalaza ho jiolahy ireo raha ny anambara ny mpapan'olalana any amin'ny tribonaly ny Toamasina
mitovy amin'ny balanam-piasaina nanaovana fanafiana maro samihafa tao Toamasina izay naratrana sy nahafatesana olona ireo balatratra ireo. Mbola mandeha kosa ny fikaroana amin'ny ny aviany basy ampiasaina satria dia efa nokikisan'ireo olon-dratsy ny numéro de série ny basy tratra raha ny vaovao azo hatrany. Votra nandritra ny ankety fa le basy latsaka miaraka amin'ireo kartosy dia zany ndritra ny nampahasona izay hoe tonkafantatra mitovy lotissement sy série amin'ilay attaque mifanesesy teto Toamasina. Zany hoe raha tsahirina amintsika nisy le attaque tany amin'ny 25 février 2023 ka nafatesina tovolana anankiray somina ila ady Jean Marco de Mangarivotra dia hitatsika niparitaka moa tamin'io hoe tamin'ny réseaux sociaux ity nidoy dia ireto tratra reto dia mitovy lotissement amin'ireny bala izay marque français Luger 9 mm. Tahaka an'izay koa ny attaque-terie Tanandava akaiky ny Bosana nafatesana karana. Zany hoe zany même lotissement amin'ireny doy niparitaka ireny ireto kartosy fa voakan'ireo ka tratra tamin'ny olon-dratsy nanao fanafiana tamin'ny 14 avril lasa teo. Tao anatin'ny fiaraha-miasan'ny zandary sy ny polisy eo an-tanan'ny komisaria ao Toamasina ny fanatanterahana ny fanadihadiana na dia ny zandary aza no nasambotra ireo jolay ireo raha ny nambarany fampanoavana hatrany. Tsy lefitra amin'ny papiorooro vahoaka ao Toamasina ihany koa ny avy ao amin'ny mpitandro ny filaminana raha ny nambaran'izy ireo. Ho an'ny vaovao ny fanatanjahantena, laharana voalohany amin'ny taranja judo SCAD junior latsaky ny 70 kilao maniran-tany i Laura Rasoanaivo judoka malagasy izay nahazo isa 500 taorian'ny fandresena ny fanesy azony tamin'ireo Open Africa izay nataony. Efa manomboka mampitolagaga ireo mpanazaritra sy judoka vahiny ny fahaizan'ny Laura taorian'ny fandresena azony hoy Laura Rasoanaivo androany. Nambara ny fambola betsaka ireo judoka malagasy afaka mandimby azy eo amin'ny taranja ity saingy mila ny ezaky ny tsirairay ahafana mametraka ny lanjan'ny judo malagasy. Ny tafa tamin'ny Laura Rasoanaivo moandroany ekipan'ny Real News ny vaovao marina ny fampiresaka taminy an'izay dinga nan'ololovany teo amin'ity taranja judo ity izay taorantsika zay. Ny taona 2014 vao 10 taona i Laura Rasoanaivo no nanomboka ny lona tao anatin'ny tontolon'ny judo ary teo no nahazo tsirony raha ny tantara izay nolazainy. Vao nitsapa fifaninanana voalohany tamin'izany fotoana dia efa fandresena sahady no azo ary tao anatin'izany no nanohizana. Na dia saika fandresena aza ny ankamaroan'ny fifanitsanana natao, nisy ihany ny faharesena saingy tsy natao nankivy fa vao maika nahafahana niatrika fifaninanana betsaka kokoa ampitombona ny fahaiza-manao raha ny nambarany. 7 taona taty aorian'ny anaovan'ny judo io, laharana voalohany maneran-tany amin'ny SCAD junior latsaky ny 70 kilao no misy an'i Laura. Nanomboka nitsapany niveau international fa tsy tena hoe au niveau be fa dans la réunion ny compétition-ako voalohany international dia nandrobaka ny médaille volamena. Dia avy eo nanao jeu de style zay angamba ny tena nanovany azo ataoko hoe nanovany fiainako satria tena tanora kely za 15 ans dia nahazo médaille volamena ihany koa dia nanomboka teo dia nisesy dia nanao championnat d'Afrique fa tany amin'ny championnat d'Afrique voalohany 2021 resy foana dia 2022 amin'izay championnat d'Afrique junior niova catégorie moins de 110 dia nahazo médaille volamena. Ny toetra ny tahotra tamin'ireo fifaninanana rehetra natrehany hoy Laura. Napetraka hatrany nefa raha nambarany hoe mpandresy sy andresy rehefa eo ambony kianja. Matahotra rehefa miakatra datamia rehefa manao compétition moa zany rehefa entraînement tena tsy misy stress fa rehefa manao compétition dia stressé be misy adrénaline fa tena passionné be satria misy détermination dia rehefa tena hoe anao mamizay tena misy bonheur misy passion fangaro peur kely ihany dia mifangaro exaltation be.
tao anatin'ny fifaninanana tena nahazony lora fandresena betsaka indrindra ny volana martsa teo izay niatrehan'ny fifaninanana tao amin'ny firenena telo teto Afrika anatin'ny Open Africa tao Angola, Algérie ary Tunisie. Medaly volamena misy 5 no azony tamin'izany ka 2 tamin'ny Open Africa de judo tao Tunis, raha toka medaly volamena iray kosa norumbahany tamin'ny sokady junior nandritra ny Open Africa d'Algérie ary medaly alimuray tamin'ny sokady senior. Medaly volamena 2 ihany koa no azony tamin'ny Open Africa tao Angola. Larana voalohany amin'ny taranja judo maneran-tany ho an'ny sokady junior latsaka ny 7 kilao io ilora ary malagasy voalohany nahazo isa betsaka indrindra tao anatin'ity fifaninanana ity. Ny ahafahana miatrika ny lalao olimpika any Paris amin'ny taona 2024 no tanjona ka tsy maintsy anatrarana ny isa betsaka arak'izay tratra ho ilora Rasoanaivo. dia nanova zavatra be satria bebe kokoa ny lalana misokatra aminaloha engany sponsor mba misy kokoa dia ny fanjakana zahengany zareo mba manome priorité kokoa an'le sport ary manokatra saina zareo io résultat io ary koa indrindra ny Jeux olympiques 2024 ny qualification. Efa manomboka fantatra eo amin'ny sehatra iraisany pirenena araka izany Madagasikara taorian'ireo fandresen'ny fanesy ho ilora Rasoanaivo. Ity judoka malagasy ity izay tsy miaraka amin'ny mpanazatra amin'ireo fifanitsanana iraisan'ny pirenena hatrehany. Tsy dia mahafantatra momba ny Madagasikara loatra zareo fa mino fa amin'izao rehetra mifatapatany dia gaga zareo hoe fa maninona no voalohany foana tatoato dia mino fa ho avy zareo ny championnat d'Afrique junior sy cadet iona amintsika dia hitsapany nivoan'ny malagasy. Gaga daholo zareo tsy misy coach mandeherery natany Open Tunis, Alger, Luanda, junior senior daholo en tout zany 6 compétitions tsy misy coach dia somary sous-estimé ihany zareo tamin'ny voalohany fa avy eo miteny zareo misy potentiel ihany dia nanomboka nanaty kelikely coach nanontany hoe efa aiza za manao judo fa ono fomba fikotrana fa amin'iny zany tsy misy coach nefa mbola nafika amin'izao performance zao dia mifotona hoe natoko tena kotrana tsara dia tsy matatra. Mbola mila ezaky ny rehetra ny taranja judo mba ahafahana mitrandraka ireo judoka matianina malagasy ho ilora Rasoanaivo. Mbola mila ezaka na avy any ambony na avy aty ambany ny fédération mila manosika foana ny athlète mitady stage mitady compétition manora ny ankizy hoe ino ny compétition tokony atao dia ny ankizy koa mila tsy mijanona mikotrana mila mifanohana mila mifanampy dia amin'izay tsika afaka mivoatra. Oui, misy relève na amin'ny club na tsy amin'ny club dia be mihitsy ny takony talentueux indrindra vehivavy dia mino fa raha ho ampitsika dia mino fa ho lasa lavitra zareo. Isan'ireo atleta malagasy hiatrika ny lalaon'ny nosy amin'ny judo sokady junior latsaka ny 7 kilao ihany koa ilora Rasoanaivo. Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Les inscriptions sont ouvertes à l'école Bird. Test d'entrée du 3 au 5 mai 2023. Choisissez pour votre enfant un enseignement de qualité. Dans un environnement bienveillant et épanouissant. On se plaît à Bird. Offrez-lui toutes les chances de succès. École Bird, homologuée de la maternelle au lycée. École Bird, ensemble vers la réussite.
valuka maro no zaraina ampitomboiny vitanao fa mety azahoana hatramin'ny fiarakodia fiarakodia sotra ny fomba fandraisana anjara manangona étiquette triangle à la vache qui rit n misy sary personnage Disney samihafa apetao amin'ny taratasy fotsy misy anarana ny adresse ny CIN ary numéro téléphone anao ataova anaty valuka aratero mivatana any amin'ny somadis tsara lalàna na alefaso amin'ny boîte postale à 590 ny fisarihana dia atao amin'ny alarbi fito jona amin'ny roa ora ao amin'ny somadis tsara lalàna la vache qui rit parce que c'est bon de rire. Dia zay ihany koa toko lasy toko mpivavy no entiko manakatona ny famparalam-baovao tamin'ity an'ity misaotra anao nanaraka izany hatramin'ny farany metraka ny mandrapitafary ho amin'ny rahampitso indray terina toko. Real News Natulchi. Saint-Gilbert Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans Real News. Si. Vovô B, Pauline Poudre.